katroka tsara ny amin'ny valora riva topoko lasa topoko vavy manolotra ny arahaba ary manasana hoe koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra Maty TV ny fisokafan'ny fivoriana ara-potoana eny anivon'ny parlementan'ny tetezamita ny ezaka miandry ny senita ao anatin'ny fanentanana samihafa ny mpifidy amin'ny fampiasana ny vatokana ary ny vaovaon'ny fiarahamonina dia ny fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tehana fotsy santionany amin'ny hoentina amintsika ihany ireo fantontolo politika no isataratsika ny fampalalam-baovao ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fitaom-pivoriana ara-potoana faharoa ho an'ny parlemanta ho an'ny teo anivon'ny kongresin'ny tetezamita dia ny maraina teo no nanatanterahana ny lanonam-panokafana izany fivoriana izany notsindrin'ny filohan'ny kongresin'ny tetezamita tao anatin'ny lahateniny ary ny makasika ny fametra-pialany ireo parlementera izay mandray anjara ao anatin'ny fifidianana samihafa eto amin'ny firenena fitiny vola ravavy amin'ny sariny Tsirakotoarson makasika izay vaovao zay. Afaka manohy ny asa amin'ny maha-parlementaire azy mandrapatonga ny fifidianana mikambana eo anivon'ny CST sy ny CT candidat amin'ny solombavam-bahoaka. Io no anisan'ny fanamariana nentin'ny filohan'ny CT Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo tao anatin'ny kabary nandritra ny lanonam-panokafana amin'ny fitaom-pivoriana ara-potoana faharoan'ny kongresin'ny tetezamita androany teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Be izay voalaza tovana amin'ny didim-panjakana. Décret numéro 2013-270 du 16 avril 2013 fixant les conditions d'application de certaines dispositions de la loi organique numéro 2012-05 du 22 mars 2012 portant code électoral durant les campagnes électorales. Fa ankoatran'ny filohan'ny androm-panjakana dia tsy voalaza amin'ireo liste manam-pahefana tokony hametra-pialana raha toa ka erotsaka ho vidiana ny mpikamana hafa eto anivon'ny kongresy. Ny momba ny teti-bola ampiasain'ny fanjakana mandritra ny taona 2014 nodiniana mandritra ny fitaom-pivoriana ara-potoana faharoan'ny parlementan'ny tetezamita izay nanomboka androany. Hatreto dia mbola tsy ampelantanan'ny parlementa ny volavolan-dalàna momba io teti-bola io. Fa raha ny teti-bola tamin'ity taona 2014 tsy manokana dia nasiana fihenana 720 ny vola ampiasain'ny androm-panjakana. Anisan'ny misedry izany eo anivon'ny kongresin'ny tetezamita. Mikasika ny toe-bolan'ny kongresin'ny tetezamita dia efa misy ny dinika ny fanaovana tamin'ny ministera tompona andraikitra ministeran'ny vola sy ny teti-bola moa izany fa ny azo ambara zany dia misy coupe budgétaire 27% fanambarana Andriamatoa ministra io tao amin'ny conseil de gouvernement dia mihena 27% dot zany ny budget ny androm-panjakana sy ireo ministera rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ka dia zay misy ampelantanan'izay zany tsy maintsy kolokoloina araky nambarako taminareo teo. Mifanitsaka amin'ny fitaom-pifidianana ny fitaom-pivoriana faharoan'ny parlementa na dia izany aza dia maro be ireo parlementaire tonga niatrika amin'ny fanokafana amin'ny fitaom-pivoriana andiniana ny teti-bola 2014. Ankoatra ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola dia misy ihany koa ny volavolan-dalàna hafa izay hodiniana mandritra ny fitaom-pivoriana faharoan'ny parlementa izay aharitra 80 andro.